Ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana kosa teknika iray entina mianatra sy mampianatra amin'ny fomba artistika ny Katraka efa nentina tany amin'ny Akademia Malagasy moa ity vokam-pikarohana ity ary misy ny fampiarana andrana eny anivon'ny sekoly enina eto an-drenivohitra izay hiarahanaamin'ny ministeran'ny Fanabeazam-pirenena. Teknika vokatry ny fikarohana nataon'Andriamatoa Rafalmanana nandritry ny 17 taona ny Katraka izay fomba iray entina mianatra sy mampianatra amin'ny fomba artistika. Raha ny fantatra dia efa noentina teo anivon'ny Akademia Malagasy izany vokam-pikarohana izany ary misy ihany koa ny fiara-miasa amin'ny ministeran'ny Fanabeazana. Raha ny fantatra dia sekoly enina no nanaovana fampiarana andrana tamin'ny taom-pianarana 12 13 Misy ireo sekoly enina no fidin'ny ministeran'ny Fanabeazam-pirenena nampiarana azy tamin'ity taona 12 13 ity ka vao vita vao aingana teo tamin'ny herinandro lasaria ny jeritodika momban'izy io na ny évaluation zany mahakasika an'ireo sekoly enina izay nampiatra ny Katraka. Aingana kokoa ny fampitana lesona sy ny fahafahan'ny ankizy mitadidy amin'ity teknika ity raha ny fantatra ary azo ampiarina amin'ny taranja rehetra izany raha tsy laza afa-tsy ny grammaire française. Io grammaire frantsay io tena azo lazaina hoe mandresy lavitra ny frantsay tokony teny raha mampiatra an'ity teknika Katraka ity. Raha ohatra hoe antaninantsika zao hoe izany conjonction de coordination ny antsasaky ny mpianatra izay nanao an'izany dia mbola mahavaly hoe mais où est donc ornicar fa misy tapany faharoa izay grammaire zay izy koa sy ireo adverbe izay mahasolo ny rôle ny conjonction de coordination fa izay tapany faharoa izay ny frantsay prof de française dia tsy mahavaly an'izany. Rehefa lasa hira nefa zany amin'ny Katraka dia lasa mora dia mora mianatra azy. Conjonction de coordination, mais où est donc ornicar? Conjonction de coordination, mais où est donc ornicar? Mais de nombreux adverbes peuvent tenir le rôle. Mais de nombreux adverbes peuvent tenir le rôle. Cependant, pourtant, toutefois, puis aussi, c'est pourquoi. Cependant, pourtant, toutefois, puis aussi, c'est pourquoi. What? Voalaza fa teknika mbola tsy misy mampianatra eran-tany ny Katraka ary efa misy ny VCD sy boky navoaka niarahana tamin'ny Akademia Malagasy mikasika ity teknika vaovao ity.